Feno fifaliana ny fo, afaka miaona finaritra aminao indray a atao anatin'izao fandaharana izao. Minao fa efa todina ianao hoe inona indray ary no lohahevitra izay hoentina manomboka amin'ity androany ity izay ho vaovao iarahana amin'ny pasteur Andriamparatiana Fanera. Ko dia raisinay ho fifaliana ny miarabanao mandroso atao tokantranonao mitondra an'izany fiaraha-mianatra izany indray ao anatin'ny tenin'Andriamanitra hatrany isika. Lohahevitra vaovao no manoloana antsika dia mero an'izany aloha raisintsika ampifaliana ny pasteur Andriamparatiana Fanera. Tonga soa tompoko. Miarahaba namana dinao ary amin'ny fifaliana mandrakarifa no hiara-pananao sy anonana ny fiadanam-tompo aminao amin'ny alalan'ny fandiniantsika izao tenin'Andriamanitra izao. Manana lohahevitra vaovao indray tsika manomboka an'io dia ny fahasambarana angamba ny azo ilazana azy amin'ny tenanazy ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Saika heverina ho boky mampitahotra, boky feno zava-miafina sy mystera isan-karazany no fandraisan'ny maro an'ity bokin'ny Apokalipsy ity pasteur, ary tsy vitsy ireo kristiana no malaindaina manovo fahalalana ao anatin'izany boky izany. Androany tsika ampanantenain'ny ten'Andriamanitra ireo fahasambarana fonosiny izany boky izany dia androany ny andro voalohany iarahana aminao. Inona ary no atao hoe tsara ho fantatra aloha mandidina an'ity boky izay mamarana ny Baiboly ity tompoko? Ya, marina tokoa izay voalazanao izay namana dinao hoe raha vao maheno fotsiny le hoe Apokalipsy dia tonga dia zavatra maro no tonga ao an-tsaina. Faminaniana, loza satria milaza an'izany ny bokin'ny Apokalipsy, loza fito, Aramagedona, Ady, sisa zavatra ohatran'ny hoe mampitahotra, zavatra saritakarina koa le izy hoe rehefa hoe bokin'ny Apokalipsy zany dia hoe tena saritakarina be ary ohatran'ny sarotra raisina sy fatarina le voalaza le bokin'ny Apokalipsy satria boky milaza faminaniana ny bokin'ny Apokalipsy dia ohatran'ny sarotra zany ny mandray ny afatra voalazan'ny bokin'ny Apokalipsy ary takona ao ambadika an'izay fahafantarana izay zany lay lohahevitrintsika dia tsy inona fa ny fahasambarana voalazan'ny bokin'ny Apokalipsy. Bokin'ny Apokalipsy dia tsy boky faminaniana fotsiny na ihany fa boky izay milaza fahasambarana ihany koa. Ary eo no mahatonga antsika andinika an'ity lohahevitra ity satria boky izay tena nomena ho an'ny fiangonana ary ho an'ny vahoaka amin'ny andro farany ny bokin'ny Apokalipsy izay manome, tsy hoe manome fanantenana ihany satria miresaka faminaniana izy ny amin'ny andro farany sisa fa manome fahasambarana ihany koa satria amin'izao andro farany ainantsika izao dia tsy mahatsapa zay fahasambarana izay, tsy manana zay fahasambarana zay ny olona amin'ny andro farany satria dia hojerevantsika atao anatin'ny bokin'ny Apokalipsy izay fahasambarana izay fa andeha ho savazavaintsika ny bokin'ny Apokalipsy amin'ity fizarana voalohany ity. Efa fantatsika hoe le hoe Apokalipsy raha ny dikateny fototra izay nandikana azy ny heviny dia hoe manala sarina. Zay ny heviny le hoe Apokalipsy araka ny dikateny fototra manala sarina. Zany hoe izay no mahatonga le hoe ao amin'ny Apokalipsy zany no manala sarina an'ireo fahamarinana zay tokony fantatra amin'izao andro farany izao. Zay le izy zany ary ny bokin'ny Apokalipsy no mampahafantatra antsika ny toe-javatra iseho amin'ny andro farany, indrindra moa zany amin'izao andro iainantsika izao. Fa ny dikateny anankiray ihany koa ny hevitry le hoe Apokalipsy izay araka ny Baiboly eto am-pelantanana dia tonga dia lazaina aloha izy hoe Apokalipsy ozy izy na fanambarana. Zay koa zany ny heviny Apokalipsy na fanambarana ozy izy. Dia izao ao amin'ny Apokalipsy zany dia misy fanambarana zay
omen'Andriamanitra atsika. Disy ihany koa mazava-dehibe ny andeny atsika ty boky apokalipsy satria misy fanambarana zay omen'Andriamanitra ho an'ny olona ao amin'ny boky apokalipsy ary ny tena izy azy deo amin'ny 15 ary ndaovaka itsika am'izay. Apokalipsy toko voalohany ny 1 ny fanambaran' Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony zay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny Jaona mpanompony. Toy izao tsika amin'ny 2 izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Zavatra anankiroa no raisika amin'ireo andininy anankiroa ireo. Voalohany dia le fihezanteny voalohany mihitsy ny fanambaran'ny Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy. Fanambaran'i Jesosy Kristy. Ny bokin'ny apokalipsy dia fanambaran'i Jesosy Kristy. Izany hoe mandray roa le fanazoana zay na manadinao fanambaran'ny Jesosy. Izany hoe fanambarana an Jesosy sy ny hevin'ny faharoa dia fanambarana avy amin'ny Jesosy. Jesosy manome an'ilay fanambarana. Ary ny heviny anankiray Jesosy no ambary fanambarana an Jesosy, filazana an Jesosy. Ary zay no voalaza eo amin'ny 2 dia ilazay izy eo amin'ny 2 mahamafisiny izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'izy am'sisy an Jesosy Kristy. Filazana an Jesosy Kristy. Ny bokin'ny apokalipsy dia fanambaran'ny Jesosy. Manambara an Jesosy, milaza an Jesosy ary fanambarana avy amin'ny Jesosy. Zay omeny atsika. Dikan'izay rehefa mamaky sy mandinika amin'ny bokin'ny apokalipsy zany tsika tompoko dia aza dino izay fototra voalohany zay fanambaran'i Jesosy ny bokin'ny apokalipsy. Dia tokony ho hitanao ao amin'ny bokin'ny apokalipsy manontolo zany Jesosy. Satria manambara an Jesosy ny bokin'ny apokalipsy. Tsy hidirantsika zay amin'ity lohahevitra ity hoe ahoana no hanambaran'ny apokalipsy an Jesosy. Ahoana? Fa tena malena koa zay na manadinao. Fa fanambarana an Jesosy ny bokin'ny apokalipsy. Fa lay hojerevantsika dia le hoe fanambarana avy amin'ny Jesosy zay omeny atsika ny bokin'ny apokalipsy. Zany hoe manana fanambarana ho atsika Jesosy Kristy. Dia ny apokalipsy no milaza zay fanambarana izay. Mialohan'ny tena hidirantsika amin'ny lohateny voalohany dia ndao apetrakintsika kely ny firafitra ny bokin'ny apokalipsy. Ny firafitra ny bokin'ny apokalipsy dia anisany izy fa rehefa atao moa zany ny fandinihana ny bokin'ny apokalipsy dia misy fomba maro andinihana an'izy io. Fa anisan'ny firafitra hita ao amin'ny bokin'ny apokalipsy dia ilay firafitra mifandray tendro. Firafitra mifandray tendro. Zany hoe manao endrika fanaovan-jiro. Zay zany izy angambany azontsika tiako lazaina am'izay. Zany hoe misy zavatra le fanaovan-jiro. Le fanaovan-jiro. Misandrahaka dia mifandray. Misy lohany anankiray aty, tendrony anankiray aty dia mifandray amin'ny tendrony anankiray aty. Dia misy tendrony faharoa mifandray amin'ny tendrony anankiray aty. Dia misy eo ampovoany misy ivony satria zay le fanaovan-jiro fitorantsana. Zay moa mahazatra atsika ao amin'ny baiboly fanaovan-jiro fito azafady 7 rantsana. Amin'ny toko voalohany izy dia efa milaza zay no manadinao hoe Jesosy Kristy dia mandeha eo ampovoan'ny fanaovan-jiro 7 rantsana ao izy. Jesosy mandeha eo ampovoan'ny fanaovan-jiro 7 rantsana. Dia ny firafitra ny bokin'ny apokalipsy dia manana firafitra mifandray tendro. Andinitsika zany zao makasika ny hoe sambatra na fahasambarana ao amin'ny bokin'ny apokalipsy. Dia tonga dia tsorina sy ambara amintsika tompoko fa misy 7 reo fahasambarana
ao amin'ny bokyny apokalipsy. Fito tika zay fito zany le lohahevitra lohateny zay vodeny atsika mandritra ny ity lohahevitra sy fandinena ity lohateny fito satria fito le fahasambarana fa zao ireo fahasambarana fito ireo dia mifandray tendro izy ireo. Azo atsika tsara fito le izy dia mifandray tendro zany hoe raha ny tena marina ifatra zany le izy raha tena atao fitambarana miaraka amin'ilay anankiray ivony. Zany hoe raha miresaka fahasambarana anankiray izy dia misy fahasambarana mifandray amin'iny dia anankitelo ohatran'izay zay manome anankenina dia misy anankiray ivo fahasambarana ivon'ilay anankenina dia ireo fahasambarana enareo dia mifototra ary mifantoka eo amin'ilay ivony. Tena mahalina izy io dia zay no hojerevantsika mandritra nyity bokyny apokalipsy. Ao amin'ny bokyny apokalipsy ity miresaka amin'le hoe fahasambarana. Ndao tsika hiditra avitrana namanadino ahy. Ndao jerevantsika ara le hoe rafitra mifandray tendro. Ndao tsika maky eo amin'ny andiny voalohany vakitsika ny andiny voalohany. Apokalipsy toko voalohany ka ny andininy voalohany. Ny fanambaran' Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana ary naniraka ny anjeliny izy anambara amin'ny jaonina mpanompony. Milaza izy hoe ny fanambaran' Jesosy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Mamaky tsika ny apokalipsy 2:20 ary any amin'ny toko farany. Io toko voalohany io namanadinao dia mifandray amin'ny toko farany ao amin'ny bokyny apokalipsy. Toko 2:20 ny andiny 5 mba ahoana indray ny lazainy ary. Apokalipsy toko 2:20 ka ny andininy 5. Zao no vaky ny teny. Ary hoy izy tamiko, mahatoky sady marina ireo teny ireo. Ary ny tompo Andriamanitra ny fanahy ny mpaminany naniraka ny anjeliny aneo amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Tsy mitovy ve le voalaza? Any amin'ny toko voalohany andiny voalohany izy hoe fanambaran' Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy tonga faingana ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny jaonina mpanompony. Dia amin'ny toko 2:21 dia ozy izy ary izy tamiko mahatoky sy marina ireo teny ireo ary ny tompo Andriamanitry ny fanahy ny mpaminany naniraka ny anjeliny haneo amin'ny mpanompony. Jaonina le mpanompony dinina le zavatra asehony zay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Katsika zany zao le endrika le hoe mifandray tendro ny firafitra ny bokyny apokalipsy. Ndao mbola hodiny atsika aka ohatra anankiray indray atsika. Toko voalohany indray, toko voalohany ny andininy 9 sy ny 17. Apokalipsy toko voalohany ka ny andininy 17. Zao no vaky ny teny. Ary raha nahita azy aho dia lavony akohoka tahaka ny maty eo anoloan'ny tongony. Fa izy nanendry tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra. Zany voalohany sy farany. Hitatsika zany zao ho amin'ireo andininy anankiroa ireo ny andininy 9 sy ny andininy 17 dia milaza manambara an Jesosy. Zay. Izao ny alfa sy omega. Ho ny tompoandriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Dia amafisin'ilay andininy 17 teo ny voalohany sy ny farany. Dia misy mifandray tendro amin'izay any amin'ny toko 2:20. Toko 2:20 andininy 17. Ao mba vakina kely indray ary. Apokalipsy toko 2:20 ka ny andininy 17. Izao no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Ohatra ho azy zany zay ny amin'le hoe rafitra mifandray tendro. Hitatsika ao amin'ny bokyny apokalipsy. Aka ohatra anankiray 7 atsika makasika an'izay. Ao amin'ny toko voalohany, zavatra zay voalaza ao amin'ny toko voalohany dia averina any amin'ny toko hafa amin'ny endriny hafa na amin'ny fomba hafa fa mifandray le izy. Ohatra anankiray 7 toko
toko voalohany dia ny 770 le teo ihany, fa misy zavatra voalaza indray ao amin'ny 770 ankoatran'le hoe momba an' Jesosy ilay voalohany sy ny farany. Apokalipsy toko voalohany 770 fa verintsika vakiana zany. Ary raha nahita azy aho dia lavony ankohaka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony, fa izy nanendry tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra, izaho no voalohany sy farany. Zay. Raha nahita azy aho zisy Jaona dia lavo ny ankohaka teo amin'ny tongony. Sady zay? Ny ankohaka teo amin'ny tongony. Ndao mba vakitsika ary toko 220 toko 220 do vakitsika ny 9 sy ny 9. Apokalipsy toko 220 ny 9 sy ny 7. Ary izao Jaona no nahare sy nahita ireo zavatra ireo. Ary rehefa nahare sy nahita aho dia ny ankohoka ivavaka teo anoloan'ny tongotr'ilay anjely naneho ireo zavatra ireo. Dia hoy izy tamiko, tandremo, aza manao izao fa mpanompo namanao ihany aho sady naman'ny mpaminany rahalahy izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity, Andriamanitra ihany no ivavao. Ya, tany any amin'ilay toko voalohany dia lavo ny ankohaka teo amin'ny tongotry Jesosy. Teo amin'ny tongony ao izy. I Jaona io. Fa ao amin'ny toko 220 rehefa nahare sy nahita i Jaona dia ny ankohaka teo tongotry le anjely indray. Dia tonga dia teny le anjely, aza manao an'izao, Andriamanitra ihany no ivavao. Tatsika zany zao zay endrika izay fiankofana ny ankohaka teo tongotry Jesosy. Fa amin'ny endriny hafa no lazaina amin'ilay toko 220. Sady zay? Ndao tsika idirantsika ary ilay sambatra ary na le fahasambarana. Fahasambarana voalohany ary zay voalaza amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia ao amin'ny 9. Ao vakitsika amin'izay ary. Apokalipsy toko voalohany ka ny 9. Zao no vaky ny teny: sambatra izay mamaky sy ny miaino ny tenin'ity faminaniana ity, ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny, fa antombotra ny andro. Zao tsara, ny fahasambarana voalohany. Zay fa tsy lavitra mihitsy izy rehefa milaza izy aorianan'le hoe fanambarany Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra ny mpanompony, zay zavatra tsy maintsy tonga faingana. Sady zay? Dia milaza izy hoe zay 2 zay nanambara ny ten'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy Kristy, zay zavatra izay efa hitany. Tonga dia ny afatra voalohany, ny fanambarana voalohany zay nomen'Andriamanitra dia sambatra. Sambatra zay mamaky sy miaino ny teny ty faminaniana ity, ka mitandrina zay voasoratra ao anatiny, fa atombotra ny andro. Ry havana malala, tena afatra mitory fahasambarana ny afatra raketiny Apokalipsy. Tsy atombony amin'ny resaka hoe faminaniana, tonga dia faminaniana ny amin'ilay soavaly efatra. Satria misy an'izany eny ireo soavaly, ireo mpitaingitra soavaly anankiefatra, na faminaniana ny amin'ny bibidia izay sisa, na faminaniana ny amin'ny hoe Aramagedona, na ny faminaniana ny amin'ny hoe saona anankitelo mivoaka avy amin'ny vavan'ilay dragona. Fa ny fanambarana voalohany zay nomen'Andriamanitra, sambatra zay mamaky sy miaino izy ny teny ty faminaniana ity, ka mitandrina zay voasoratra ao anatiny, fa manaona ny andro, atombotra ny andro dika. Zay ravana manahy dia zao ny zavatra teny ilaitsika zany zao ankehitriny dia ny mamaky, ny miaino ary ny mitandrina ny teny ny faminaniana. Raha resy lahatra tsika fa teny efa tombotra ny andro, teny efa miaina amin'ny andro farany tsika, amin'ny vanim-potoana farany, ny zavatra tena ilaitsika zay mitondra fahasambarana dia ny mamaky sy miaino ary mitandrina ny tenin'ny faminaniana. Ndao dirantsika kely fotsiny namana dinao amin'ity sambatra voalohany ity, ny hoe inona kay lay tenin'ny faminaniana ary, satria sambatra zay mamaky miaino
ary mitandrina an'izany teny faminaniana zany. Dia inona ary ilay teny faminaniana zay mila vakiana, dia mila enona Ary mila ary tandremana. mila tandremana. Tsy lavitra ihany lay izy a. Ao amin'ny toko voalohany ihany dia ahitantsika azy. Dia zao lazainy eo amin'ny toko voalohany, andininy fahafito. Apokalipsy toko voalohany ka ny andininy fahafito. Indro izy avy amin'ny rahona, ary ny maso rehetra ahita azy, na dia izay nandefina azy aza, ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Zay. Le teny faminaniana zay mila vakiana, dia nona ary mila tandremana, dia io. Indro izy avy amin'ny rahona. Dia mifamaly amin'io. Jerevantsika raisitsika indray zany zao le rafitra mifandray tendro. Mifandray amin'io Apokalipsy toko fa 12. Ahoana indray lazaina any amin'ny Apokalipsy toko fa 12. Dia ovakitsika ny andininy fa 20. Apokalipsy toko fa 12 ka ny andininy fa 20. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo. Eny, avy fainganao. Amen. Avy Jesosy Tompo. Fa amin'ny andiny fahasambin'ny folo namanandreo dia miresaka amin'le boky izy. Miresaka boky zay voasoratra, le teny faminaniana zany. Apokalipsy 12:20. Ary raha misy manaisotra miteny amin'ny bokynyity faminaniana ity, dia esorin'Andriamanitra ny anjarany miazonaina sy amin'ny tanàna masina, dia izay zavatra voasoratra eto amin'ity boky ity. Zay zavatra voasoratra eto amin'ity boky ity, dia izay le teneny amin'ny toko voalohany, sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina izay voasoratra eto amin'ny teny faminaniana ato amin'ity boky ity. Dia le voasoratra indro avy amin'ny rahona izy. Dia eo amafisin'ilay any amin'ny toko fa 12, hoy izay manambara ireo zavatra ireo, hoy le milaza an'ireo zavatra ireo, indro afainganao Jesosy Kristy. Ho afaingana Jesosy Kristy. Ndao andray toko sy andinina anankiray faharoatsika, amaranantsika an'ity tapany voalohany fizarana voalohany ity zany, ny amin'ilay sambatra voalohany. Dia le sambatra voalohany dia hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny tenin'ny faminaniana ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny. Inona ilay zavatra voasoratra ao anatiny? Fa atomotra ny andro. Inona voasoratra ao anatiny? Indro avy amin'ny rahona Jesosy Kristy. Fandao mba mamaky toko sy andininy anankiray faharoatsika namanatiny ao. Andininy fahafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo. Toko voalohany io. Apokalipsy toko voalohany ka ny andininy fahafito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo. Ary raha nahita azy dia lavo ny akohaka takany maty teo anoloan'ny tongony, fa izy nanendry ahy tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe, aza matahotra, izaho no voalohany sy farany, dia ilay velona. Efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay, sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainan-tsita. Zay tsara. Anisan'ny teny voasoratra ao amin'le boky faminaniana. Zay milaza hoe sambatra zay mamaky an'izay teny zay ka mitandrina azy. Dia izao no lazain'i Jesosy, satria fanambarana avy amin'i Jesosy ilay teny dia ozy izy. Ary nahita azy ao izy izy. Zay. Dia lavo ny akohaka taka maty teo anoloan'ny tongony, fa izy nanendry ahy tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra, izao ny voalohany sy farany. Dia ilay velona efa maty nefa indro vela mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana. Zay zany le afatra voasoratra ka mahatonga le Apokalipsy miteny hoe sambatra zay mamaky, miaino ary mitandrina ny tenin'ny faminaniana. Jesosy efa maty ao izy, nefa vela mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana. Ry havana malary, miresatsika zany zao hoe efa tombotra ny andro, efa miaina amin'ny andro farantsika, dia misy toe-javatra maro izay miseho. Mandiritsika ny amin'ny faminaniana, voalaza ny Apokalipsy faminaniana, voalaza ny Daniel faminaniana, voalaza any amin'ny ao amin'ny Baiboly famantarana ny amin'ny andro farany, voalaza amin'ny Mateo 7:20. Dia manoloana an'izany rehetrarehetra zany dia matahotra. Ny Apokalipsy dia manambara fahasambarana ho anao. Sambatra zay mamaky sy miaino ny tenin'ny faminaniana.
ka mitandrina voasoratra. Dia le teny faminaniana indro avy amin'ny raho anaty Jesosy. Ny teny faminaniana zay ambaran' Jesosy, ka raha enonao zany teny faminaniana zany, raha tandremanao zany, ka raha vakinao ihany koa zany teny faminaniana zany, dia sambatra ianao, dia le teny faminaniana dia hosia Jesosy: efa maty aho, mivela mandrakizay, ary manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainatsita. Manana ny fanalahidin'ny fahafatesana. Dia zay le hoe sambatra zay mamaky an'izay teny faminaniana izany, ka mitandrina an'izany sambatra izy, Ka miaino an'izany. ka miaino an'izany. Hitanao zany zao ny fampiarana lizy amin'izao andro ianantsika zao, le ny tsy famakiana an'izay teny zay ke zany dia miteraka tahotra, sady zay tebiteby eo amin'ny fiainana. Kanefa mazava kay voalaza n'le apokalipsy, sambatra ozy izy zay mamaky le teny faminaniana. Dia le teny faminaniana izay omeny Jesosy manana ny fanalahidin'ny fahafatesana izy. Velona mandrakizay izy ary manana ny fanalahidin'ny fahafatesana, dia ho avy izy eny amin'ny rao alanitra. Hoy izay manambara an'ireo zavatra ireo, indro ho afainganao. Zay ny teneny. Ia, mahafinaritra fa kay manoloana an'izao aiasy, tahotra sy fahafatesana izay mandrombaka, mampitomany antsika, mampalahelo antsika noho ny fisarana amanaina izao. Misy fampanantenana ka amin'ny apokalipsy manao hoe aza matahotra, ary manana ny fanalahidiny izany fahafatesana izay mampivarahontsana antsika izany Jesosy Kristy. Koa dia andao entina mbavaka indray aloha izany lohahevitra vaovao zany, mba hanokatra ny fahalianantsika mbola hifampitaona eto indray amin'ny fotoana manaraka. Ianareo, ndao hivavaka antsika. Raina izay an-danitro misaotra noho ny teninao. Indray dia tsy takatray ary tsy fantatray ny fanambarana izay omenao voalaza ny bokin'ny apokalipsy. Misaotra satria manana fanambarana lehibe ianao Jesosy, izay omena anay amin'izao andro faran'izao, amin'izao andro efa atombotra izao, dia ny fahasambarana izany. Fahasambarana ny amin'ny famakiana ny teninao, fahasambarana ny amin'ny fiainona ny teninao, ary fahasambarana ny amin'ny fitandremana ny vorakitra ao amin'ny teninao, ary anisan'izany ny fiavinao tsy ho ela intsony, ary indrindra koa ny amin'ny fanalahidin'ny fahafatesana izay mampitebiteby, mampatahotra ny olona amin'izao andro faran'izao ny fahafatesana. Kanefa ay ianao dia voalaza fa manana ny fanalahidin'ny fahafatesana. Ampio mba handray am-po hirakitra izany teny faminaniana izany ao anatinay, ka anana izany fahasambarana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mankasitraka anao izay naharitra nanaraka ny fandarantsika, ary mampanantena fa mbola ho tohitra nyity lohahevitra ity, raha-pahatsahivana dia ny hoe sambatra ao amin'ny bokin'ny apokalipsy. Ny pasteur André Palatina Fanera no mitondra ny famaboasana an'izany tenin'Andriamanitra izany, isaorantsika izy, ary ireo namana teknisiana ihany koa dia tsy adino ny mankasitraka mankatelina ho amin'ny fiaonantsika manaraka indray. Tomboky lasy, tomboky faty.